Miaravanareo indray rakizy, mahafinaritra indray mifankahita e. Fotoana mamy ho antsika izao dia andeha isika hiaraka anao an'ilay hira Orama. Mahafinaritra iny hira iny, ataontsika amen mafy be iny hira iny e. Ho tanteraka tokoa anie hoe hitarika antsika Jesosy hampianatra antsika amin'izao ora mamy izao. Manana lohahevitra anankiray mahafinaritra indray isika dia alohan'ny hitenenako an'ilay lohahevitra, mitrahako fanontaniana kely aloha nareo tianareo foana ve ilay ampianaran'ilay mpampianatra lehibe? Tianareo? Nekenareo mpampianatra anareo tsara izy? Izany? Ary arahanareo aloha ve ny zavatra nampianariny hatramin'izay e? Eny ary. Androany tsika dia ilay mpampianatra lehibe, Jesosy izany, izy foana no asaintsika mampianatra antsika, mitarika antsika, dia hampianatra antsika indray izy androany hoe mankanesa aty amiko. Izay indrindra, aiza raha ny toko sy andininy misy an'izay? Hainareo ve? Tsy hainareo? Andeha ho jerentsika aloha ilay toko sy andininy ary. Mateo 2:10 andininy 7:20. Aiza hoe? Mateo 2:10 andininy 7:20. Andeha nge vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Ao anatin'izay teny izay no angalantsika lohahevitra. Ahoana hozy izy Jesosy? Ampianariny maninona indray isika? Mitsahatra. Tsahatra amin'inona moa izany? Tsahatra rehefa andro sabata ve? Hafa mihitsy ny indray ny tian'i Jesosy ambara amin'ity Mitsahatra ho fa maninona? Miasa fatratra dia maninona koa? Mavesatretana. Hoe rehefa mandeha mianatra ve dia mitondra kitapo mavesatra be ny tiany ambara? Sa hoe aseny dada sy neny manao raharaha? Dia manao raharaha be izany ilay hoe miasa fatratra? Inona ary no tian'i Jesosy ambara ny amin'ity teny hoe mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana. Matetika tokoa tsika rakizy dia miasa saina, matahotra. Na dia ankizy ary isika dia matetika fa manana olana sahady. Anahoana izao ny fanadinana? Na nahoana izao ny DS na ny entero? Ahoana izany izao rehefa tonga ny EPS na ny gym ny ampianarana dia za izany izao ohatra ny vizaka be. Na hoe misy zavatra hafa manahirana ny saintsika. Ahoana re izany izao hozy izy dada sy neny. Indraindray tsika efa mieritreritra zavatra lavitra be hoe dia raha izao moa izany misy zavatra miseho Indraindray tsika miasa saina.
dia ary nandray tsika sahirana, ndraindray koa tsika tsy sika mihitsy le izy fa mahita olona tsika. Iza ohatra dada sy neny e, ndraindray dada sy neny hitantsika hoe miasa saina be mihitsy hoe ahoana re zany e, tsisy volontsika izao rakizy, aiza indray ary zany zao ny fidianana sakafo, aiza indray ary zany zao ny hanomezana gote anareo, ahoana indray zany zao ny frais. Dia miasa saina dada sy neny, dia raha marary zany nareo dia ahoana indray. Dia azontsika ampianarina izy rehefa nianatra tamin'ilay mpampianatra lehibe isika. Ary izay ny tian'i Jesosy ampianarina antsika ao anatin'ity teny ao amin'ny Matio 7:17. Ny zavatra manahirana antsika, ny zavatra mahasasatra antsika, ny zavatra manakorotana ny saintsika dia hozy izy Jesosy hoe ahoana? Hoeto aty, hoeto aty. Fa izy nanome antsika fitsaharana. Ary izy ve ny teny hoe izay mpivavaka ihany na hoe ny olon-dehibe ihany? Fa ahoana hozy izy? Ianareo manina hozy izy? Rehetra! Ie, iza daholo aloha le rehetra e, atsakana ny tanany izay ao anatin'le rehetra. Zaho koa ao anatiny. Tian'i Jesosy raha isika rehetra izay mahatsapa an'izay miasa fatratra, mavesatra entana dia manantona anazy. Tsy hoe rehefa mavesatra ny kitapinao dia amenan'i Jesosy, fa rehefa misy zavatra manavesatra ny fiainanao, manahirana ny lohanao, mampitebiteby anao, izany rehetra izany dia hoentiny eo amin'i Jesosy dia manome fiadanam-po izy, manome fifaliana izy, manome fitsarana izy. Tian'i Jesosy raha anana an'izany fiadanam-po izany daholo isika tsirairay avy, na ankizy io na lehibe. Ie, izao andeha isika naraka tantara kely anankiray, tantara mahatsikaiky ihany izay hoe olona nianatra indray, mianatra ny hoe mila mametraka ny entany. Mahatsikaiky izy ity dia ho hitantsika eo aloha le izy dia hofitintsika rehefa vita izay. Andeha aroa rahantsika ilay tantara. Zany le kalamara kely izy tena titako mihitsy. Mitaiza le akoho, sady akoho efa manatody. Kokokoko, ny akoho, kokoko, ny akoho. Alika kely kay, kokoko, na mianatra manao zavatra rotrarotra akoho ahoana? Le akoho maramara kely manatody, misy tangalatra indray ny akoho. Inona moa izany ny virako? Sahirana misy le voaja fa misy mangalatra foana ny zavatra eto tanàna. Akoho angely dia vera vavy milahatra bidon atsona reo. Le voaja. Aitra daholo le ankizy vavy kely eto tanàna menatra mihitsy fa tsotsonareo be ny anaran'ilay olona. Eo molomba apio kely bebe fa dia sahirana ny... Fangatso fatorana? Le izy anga fatorana fa taoko manatody. Tena tsy possible zany ry bebe ravavy tena marina e. Voaja ao moa mba apio kely lo bebe e. Tena za koa manana problème tena mbo sérieux tena sérieux. Lahatra bidon zao mbola ao bidon. Bidonao io koa raha vao ohatra hoe bila kely anao dia misy misongona atakalo satany. Mba ialoha kely aloha e. Possible. Mba iambona vetivety fotsiny nefa za sy maintsy andeha kely e.
tena tsy miambina tsika sady za rehefa avy eo mianatra dansa azonao dia raha voatara koa am'le fotoana am'le dansa dia salaka mandia azoko koa film zao nge mianatra dansa inona ohatr'izany verangambola amoka mekofoko amomba embesa de mena mofo de hoe miambina ve mekofo ty mba hoavoza dia mba tejereo moa le tanàna fa aleo momba de ekena e le mofo aloha zany ekena raiky za areo koa tsy manome tsofo fa ohaty ty mofo ty zany efa amenareo azonareo eno tonga de hoaniko dia mba embesy kely moa fa vereo raha tsy de ny antranonay e anay izany raha zaho tsy afaka fa mofo aloha hoaniko a dia nareo aza mahabe problème nareo problème mba azy aterana fotsy boy kely ety afanany tony sotrany le mofo aloha lasa fotsy zao mo dia lahatra bidon zay satria sao dia misy misongona amiko tota bebe ravavy tamin'ny anina samy manafitra amin'ny fiainana bebe ravavy dia zao samy manana problème any babaila be ravavy a voaja hoe tena sérieux zany a tena manjeraka hitako vazy nasy misy aloha hoe manaraka ny etako fa tsy lafaka hoe mandeha manatala misy le voto entiko aty daholo ny vy ny akanjo ny taratasy manatala olona misy sahirana maitsy mety fa tsy bebe raha voavy ary zery bebe bebe andeha hoaizy ndao mandroso ndao aterina alô ateriko loha bebe fa tsy maninona andao fa tsy maninona fa ateriko loha tsy maninona fa mety mihitsy zany andao zay mihitsy ny anaterana bebe ka mandroso mandroso dia faluary ahy manakory mamantyro ay moramora rery fa ohatra miajerany atakoa rondrokely eo ka tsy rody very aizy ry ie alô fa raisitsika koa iny raisitsika koa iny iny le rody kely rody ajanona kely mihitsy aloha rondro ty fiary ty fa tena tsy azoko mihitsy ty bebe ravavy ty tena maro janona mihitsy fa maninona hoa aloha ijanona mihitsy loha fa ahoana ka bebe alavitra be lalana andehanantsika teo loloavy bebe tao ka le entana fa baraka marina za koa tsy mijery mihitsy dia manavesatra ny tomobila tsy mavesatra zany io fa tomobila no mitondra an'io tsy mavesatra teto malalaka be teto tokony natao teo tena fa baraka marina za koa tsy mijery mihitsy manakorotana be ny entako koa tomobila tsara tare aty bebe ary rehefa miditra tomobila dia apetraka ny entana fa tsy loloavina sy bataina tsony fa hitako any anina rary any ny atoko e alao ro to dia alao mihitsy dia atao vedakakinareo sy rody zange efa etsy aloha etsy any aly efa traisa zany nareo rondro nitondra ny bebe ravavy efa tari amin'ny adiny firy tary zay aloha ipetrakaolo reto ry bebe ravavy hitanareo misy mangalatra hoe ao an-tanànanay de manino de lasa zao ny akohako de nefa ny tranonay raha tsy de le voja za mba nataoko hoe mba ambesy kely ny tanàna de ny azy ndray ony manahirana azy izy ty voja le boy kely eo an-tanàny e le ao ambadika reo ve de izy hoe sahirana de netiko aby ny entanay tao an-trano andrekako de ny entana rehetra zany ty ny zay mba hitako sarobidy amiko de ny etiko atram zinga very bebe ravavy tapierara mbola saika etiko fosiny zaka dia avy eo nefa ny loloavina tato anaty tomobila fa baraka manavesatra ny tomobila tsy mahavesatra zany bebe ravavy hoe zany a
na mandeha makaiza dia vongitina zany. Ianao any lasa hoentina daholo zany resaka mandeha. Soa misy mangalatra nge rody. Za nge efa mba reo fa nanana keliko fedy mbola andeha angalany akoho koa zao efa misy nakakoho. Karaha misy manendaka amin'reto indray mreto tambe zany koa io mbola Variana vingotra indray dia misy manao fito mahely. Toy zao le mba akanjo vavao tony dia mody any sady efa mipasoko tsara dia plissé zao dia alain'ny olona agniko. Za aloha etsehana fotsiny ange dia etiko verina mody any. Dia mbola miampy ny entana entsenana dia mbola zany rehetra zany ho vongitana ve isaka mandeha? Tsy maintsy zay fa le voaja tsy nety niambina ny tanànanay nefa ny laniny fotsiny mofo dipaina. ka reny olona tanora fetsifetsy Hitako tanora nge reny e. manana Reny ve andeha hiambina eo na anaiky hiambina resy tsy hoe akory avy eo. Alao any amolo ialeko dia andeha aketana tsary a dia andeha ody. Sady Zany. dia tratran'ny any 12 eo a dia fa tsy mahita fiara zara raha mba anisan'ny rondro Ie. ohatran'ny rondro. Ay zany dia ndao aloha alaina dia aterina indray bebe. Aza sahirana fanareo mbola be alehibe ka. Anko aterina loko bebe sy retretana be da be reto. Vai aloha le voaja mba vai ile voaja ka amin'ny tanàna erody a amba vai kely aloha mba andeha aloha fa leo rehefa aveo. Ndasa vaiko misy nareo. Dia mandehana rondro a tsara Ie. fanabe anao fa efa tonga taty lavitra be taty a fa Zany ve? sahirana. Zany a. Bebe rehefa reraka amin'ny Vai kely lanjana. afa Ie efa vaiko tonga mihitsy andeha vaiko mihitsy zay ianao zao vaiko avy hatrany. Satra betsaka rondro a. Bebe tsy manaraka za entina daholo regny ka. Ka misy mangalatra ne le voaja tsy nety miambina. Ianao za vonjy zany vonja moa Ka roantsy mokany aminay. tanora am'zao tsy filana an'ireny. Dia andeha zany bebe aloha. Oh bebe ravoa Efa mandehana rehetra. ahoana ny andozalahinao aloha dia andeha tsena zany dia entina amin'izay reto very bebe raha ka bebe ravoavo Sahirana nareo a mbo matanjatanjaka ihany le rehetra. tomobile ngery bebe ravoavo Boka aloha aketa. Zay rondro a. ary iny makany atsena e Ay zay. amin'izay nareo Ay zay. Dia za entina tsory reny rehefa ara. Zura andeha mandeha tana. Bebe ino ry roty. dia tena Tena fa baraka koa za tsy mijery fa variana ny tonga tomobile izy ka milo entana atao aoriana tao. izy iny zany efa ela ny netinao tatovina Tsy efa oviana efa 4 kilometatra izay vitanay sy izy izay. andravanga mpita-tafika rehetrarehetra Ie. dia sady lolaviny ihany le entany tena Tena ny lolo avy tao foana le izy fa ahoana re sao dia mba efa tena sao dia efa tsy hoe miakatra tension misy any samidina sao dia efa sady karazana virus hafa mahazo bebe ravoavo virusna fanahina sady mampalahelo koa aloha le hoe akoho anisy nangalatra zany olona efa mampalahelo iny nga dia Tena. mbola roton'ny loatra zany any dia olona koa tena vomisy loandrasana mihitsy bebe. alohandrasana izy alohandrasana izy Mbola haka entana sady ohatrany efa iny a efa iny ie iny efa iny anao nge ty famindrana alohandrasana miaraka amin'ny entana amin'izany andre kako mampalahelo bebe. loko bakitahana ihany bebe ravoa iny fa hitanhitany tsy dia hitantsy andeha avily ery bebe ravoavy a Hoatsa. Fanzany le rehetra ny andro aty. miandry anao Miandrasanay bebe. Fa zany efa nangodora nareo fa. Entana Ka be tsy mandra da be sainay regny hitako. mandra Fa sainay zany eo afaka mandeha ihany e. Alô bebe aterina. Sahirana nareo a. Midira mihitsy bebe alô bebe ampidiriny rôdy mihitsy. Ianao a fa nietako be da be e. ny tomobile rery bebe ravoavy natao hitondrana entana Efa hoe tsomby aby inona atao daholo izy zao. zany dia lekay Atao izy zao. zany afisatry ny zavatra Misy toeran'entana ne ary bebe. Isa sekara netany ao. Ayo misy kota bangasy. atao taty Ie, ao arina. aty arina fitoerantolo bebe ravoavy Nietako fa sady. fangambo efa tazonga vatao Misy vasy ihany, vasy mora vaty. bebe ravoavy Ay ve ato misy fasinetany. to fasina entana inona no mampana fitaovadolo ny entana bebe ravoavy Vesatra, etsony. Sady amin'ny etako a. Le etako tandremo. zao re
dia marary le. Dia akoho vaovao. Sisa akoho taoko. Mamary sody andao hita. Atao maty. Bebe raha Io akoho. tonga asaina mihitsy izay sorondrony aminao. Anarina kely mihitsy ty bebe raha vavy ty andro. Zay ay bebe zao tsy minanja entana. Fa hitako anie narary be mihitsy ny lohako e na vesatra be. Sahatra misy toeran'entana ny ao fa tsy nampozina koa hoe bebe ilanja entana be tato aoriana tato. Zanga na lala mo. Fa ahoana aloha zany fahaverezana koa any aminareo an'izany? Very foana le akoho dia tsisy niambina ny tranonay nefa ny tranonay raha tsy dia sambo arivo-trano aro dia. Andraso fa jerevana daholo zany. Fa izay sorondro zany tena niasa saina mihitsy. Ie. Sanatria lasa dala vety. Tena miasa saina mihitsy hoe ahoana raha ny bebe milanja entana be dia be amin'ny fotoana rehetra ity? Ka le izy tsy na ny atako misy sao dia misy makako. Hoe rongitina daholo ary ve zany ny fananana? Za zany nieritreritra mihitsy ohatry zany raha ve ny fanombohan'le aretina coronavirus. Taitana ohatry hoe dia mibata entana ho azy tena. Anary kely mihitsy aloha ty bebe raha vavy ty fa za sady tsy te asika. Tsy te asika amin'izy mihitsy fa tsy mety raha reny mitoy. Tena raha ilanja entana ohatr'ireny foana bebe isanandro miaraka amin'ny fiasan-domy hoe miahany amin'le izy dia tena ho reraka tanteraka mihitsy ihany ka. Fa le izy ane marina hoe marary ihany loko mitondra le izy mavesatra be. Fa raha misy maka ao ane ny atako dia tsy mananinina intsony ahy. Ny saina aza lefa lavitra be ka. Ndana hono arody manina raha mba amboarina ny tranonay. Anamboatra fandaram-potoana io jerevantsika Jerena izay. dia amboarina Dia fa amboarina. aza be fanahiana loatra na izany ary fa zany ange mahatonga areti-tsaina e. Inona indray? Za raha mieritreritra hoe izay akoho very izay zao verina avaty zao mety efa ao le akoho ohatra. Tsy hita mihitsy le izy. Eny efa na izany aloha amin'izao zany a be le mpangalatra. Be mpangalatra zao Amin'ny fa fahasahiranana. fa tsy maninona moa tsy hoe atao mampitebiteby be amin'ny fotoana rehetra zany e. Zay zany le tiany mba tenena Fa le izy bebe. ane tsy voandray mandeha le resy dia sanina tonga nietako daholo. Very aloha kalamara, very koa le masira, very daholo le akoho dia aleo zany. Sary tena efa misy mamandrika mihitsy eo aminareo zany efa misy Eo indray mbola hoe very indray ny lamba miahy, very koa ny ao an-trano dia inona ihany. aloha fa amboarin'ny rôdy ny varavarana dia aza miasa saina be fa Le olona koa zany tsy mba azo ekinana mihitsy fa izy koa sahirana daholo. Ka samy manana fahasarana minitra zao ny olona ko. Dia nareo Nga koa misy zao azy ataoko hoe anterana, sahirana dia. zay tsy sahirana fa mamboatra fandaram-potoana kely sy ny anona fotsiny fa Otra betsaka. tsy sahirana. Tsika zany ny fanampy foana tsika telo mianaka bebe ravavy. Ie. Any a. Bebe Amboarina ny aza be tranonao fanahina. sisisy. Aza be fanahina. Zany a. Dia aza vingotra enta-mavesatra foana fa manjary lasa Ie. Dia tsy iny foana natao an-tsaina dia iny lolo aviny. Fa izay ny olona fa dala tsika na hoe marary. Tsy adalaka. Ka izay matsy. Very. Zay a. efa amboarina ny trano dia milamina. Zay Velominy fiara rondro dia andao zay andeha anatra ny bebe tsika. Aterina zany. Ie atero ny bebeko. Ie zay a Atera roa. mandeha tsika. Velominy fiarantsika rondro. Mahay tsara vendrio. Ohatra. Sika rehefa mandeha lavitra be teo iny Efa foana. 13 na roa. Le atako avy tsy maninona. Tsy maninona re io. Efa tsara toerana iny. Aza be fanahina va? Ay mo, ie. Ndao ry rondro a. Naware. Yo. Nahoana le izy rakizy ohatry ny mampime le olona ao anaty tômôbila hono izy dia mbola miloloha entana dia ny zavatra manahirana rehetra dia natahotra izy dia mbola nentina nanaraka azy daholo iny entana ohatran'izany le tiany dia ten'Andriamanitra ambara na dia efa omena ny zavatra vahaolana ary dia mbola hoentina ihany le zavatra. Indraindray koa nentsika manao hoe ao aty Jesosy mba hoeto ny zavatra manahirana dia rehefa avy eo indray alaintsika indray le izy ao ary oloha fa hoetiko kely indray
rehefa napetrakantsika amin'i Jesosy ilay izy rehefa nomeny antsika ilay fitsaharana, rehefa netiny ao anatin'ny fiarana isika, dia andeha apetrakantsika ilay izy. Zany sady zany? Izay mihitsy. Andeha hoentintsika mivavaka ireo zava-manahirana antsika rakizy. Ary hoentintsika mivavaka koa dada sy neny mba hianatra hametraka an'izany koa eo amin'i Jesosy satria be da be nge rakizy ny zavatra manahirana ny dada sy neny Ie, andeha ary isika hivavaka, akombona ny tanana dia hivavaka tsika. Kipy ny maso. Andriamanitro, misaotra anao zahay fa nampianatra anay indray ianao androany, fa hoentiny eo amin'i Jesosy ny zavatra manahirana anay, zavatra mampiasa ny sainay, ny tebitebinay, ireo olana isan-karazany. Hoentiny eo amin'i Jesosy izany, fa tsy mbola andeha ho batainay sy ataonay manahirana anay. Nampianatra zavatra mahafinaritra ianao. Jesosy io, ampio izahay mba hanao ny sitraponao ary ametraka izany eo aminao. Vonjeo izahay na dia mbola zaza aza dia ampio. Ka io koa dada sy neninay mba hahatonga an'izy ireo hametraka ireo zava-manahirana sy ireo tebiteby eo aminao. Ka afaka hikarakaranay tsara ihany koa izy ireny. Dia apetraka eo am-pelantananao ary Jesosy ny fiainanay tsirairay avy. Fa amin'ny anaranao no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Ie. Izay indray ary ny amin'iny fa sao tsika mbola manana fandaharana mahafinaritra be da be hoentin'ireo namantsika. Dia andeha atsoantsika indray zareo hitondra an'ireny fandaharana ireny mba hitondra soa ho antsika tsirairay avy. Got a home in glory land that outshines the sun, way beyond the blue. I took Jesus as my savior, you take him too. I took Jesus as my savior, you take him too. I took Jesus as my savior, you take him too. While he's still calling you. Tondra namana anankiray raika izy androany hiara hira amintsika dia noho ary fa zao le hira Magagare ireo asa vitanao oromarobe nomenao sakafo be dia be misy azandrano kely anakiroa ry Jesosy no nataonao betsaka toko magagare ireo asa vitanao oromarobe nomenao sakafo be dia be. ohatr'izay le ankizy mahafinaritra be andonge hoe narantsika ny toniny mahagaga re ireo asa vitanao olo maro be nomenao sakafo be dia be. Averintsika ihany mahagaga re ireo asa vitanao olo maro be nomenao sakafo be dia be. Ny refrain indray ankizy dia ohatr'izao: mofo dimy sy azandrano kely anankiroa ry Jesosy no nataonao betsaka tokoa. Averintsika ihany mofo dimy sy azandrano kely anankiroa ry Jesosy no nataonao betsaka tokoa. Ndao ary raha antsika mamerina amin'izay le hira magagare ireo asa vitanao
Jesosy no nataonao betsaka toko makakare ireo asa vitanao olo marobe nomenao sakafo be dia be. Mahafinaritra be mihitsy raha izy mainanareo mihira avy ety a. Hita mihitsy hoe tena misy mihira mafy be mihitsy any an-trano any. Dia milohan'ny amaranantsika ny fandarana dia ho averintsika farany ilay hira. Ndao ary. Makakare ireo asa vitanao olo marobe nomenao sakafo be dia be. Mofody misy azandrano kely anakiroa ry Jesosy no nataonao betsaka toko makakare ireo asa vitanao olo marobe nomenao sakafo be dia be. Veloma tompoko. Makanty taratasy ity tsika aforitra anankiroa mitovy tsara ilay taratasy. Foritra stylo ny ataontsika androany. Dia zaraina ohatran'izao dia hitatsika hoe mizara roa tsara ilay taratasy iny. Rehefa izay dia aforitra roa indray ilay any amin'ny sisiny teo mahazo an'ilay centre tety izany. Ohatra koa tsy ilan'ity ataontsika mahazo an'ity eto ity. Dia sokafana tahaka izao. Rehefa misokatra izy dia lasa mahazo fizarana efatra tsika iray, roa, telo, efatra. Dia alaitsika aty ambany ity dia mamoritra kely ohatran'izao tsika izay itiavantsika anazy eo na fitaontsika ohatrany ahoana ny angezan'ity fa izao izy ny tsara kokoa. Alaina amin'izay ary ny tsiriran'ity eto amin'ity voaloha ity tazomina tsindriana dia aforitra ohatran'izao. Dia eto amin'ilay ampovoanina aforitra voalohany indrindrany'ity indray alaitsika ity dia atao mifanitsy amin'iny eo. Alaina amin'izay ary ilay colle. Dia hosorana colle iny ambany iny. Izao. Dia aforitra ilay voalohany indrindra nataontsika iny. Dia asiana colle indray ity ambony ity. Zareo tsara ny hoe misy an'ity ambony ity tsika dia iny ambony iny asiana colle ihany koa ity sisiny kely eto ity. Iny dia vita ambany ito. Dia aforitsika sahala amin'izao izy. Rehefa miforitra amin'izay iny anankiray iny dia afaka sady mahazo an'ity tsika. Ndraso tsy mipetaka tsara ilay izy dia apetitsika colle tsara. Dia mahazo an'ity tsika afaka asitsika atony goûter atsika ny aprimina dia atony stylo atsika ny aprimina. Sahala amin'izao zany izy rehefa ampidirana an'ilay stylo ao anatiny. Ohatran'izao. Dia afaka asitsika ny décoration rehetra izay tiantsika eo ambonin'ilay izy. Ohatra hoe manana mike kely tsika dia asitsika mike. Dia izay décoration rehetra tiantsika na fleur na barbie dia na soratsoratra ary nataontsika eto sarisary dia mety ihany koa. Ity indray ampiasaintsika anaovantsika carnet kely eto. Afaka asitsika note kely zany ao amin'ilay izy. Maka taratasy ohatran'ito indray tsika dia aforitra roa ilay izy. Rehefa avy niforitra
dia mbola forotra indray fandroany. Dia rehefa miforotra ohatr'izao iny a dia alaina indray ty ambony ty, mifanehitsy tsara amin'ity ambany ty a zao. Dia mahazo ohatran'izao isika. Dia velarina eo a, sokafana. Hitanareo eto misokatra eto, dia ty tsy misokatra. Dia alaintsika amin'izay ny ciseau na ny hety ty zany, dia etezana katreo amin'ny centrany eo ihany. Dia mahazo ohatran'izao tsika. Dia aforotra tsara indray aloha sao dia mivilana ilay izy rehefa avy eo a. Zao, dia atao sahala amin'izao a, mitambatra mifandray tsara. Dia aforotra ohatran'izao. Dia mba tsaratsara tarehana azy a, dia ataontsika kely a, ohatran'izao izy. Hitanareo? Iny le karine kely. Dia asiantsika colle amin'izay arany. Dia azontsika sady mahazo carnet de note kely tsika. No mahazo porte stylo tahaka izao. Dia izay couleur tiantsika ampiasaina aminazy rehetrarehetra dia afaka ampiasaina daholo. Dia izay indray any asa tanantsika androany. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God. Miarabantsika rehetra rakizy, valindray tafoana amintsika amin'ity fotoana ity. Androantsika dia resaka mikasika na zavatra mahagaga anankitelo momba ny biby. Ny voalohany amin'izy ireo dia natao hoe hibernation. Inona moa izay natao hoe hibernation zany? Any firenena any andafin-dranomasina any dia rehefa tonga ny ririnina dia milatsaka nataontsika hoe la neige na ny oram-panala amin'ny teny gasy. Dia mandritra izay fotoana izay rakizy dia tsy misy zava-boary maniry mihitsy dia mintsana daholo ny voankazo dia mampalahelo be fa tsy manana sakafo zany ny biby izay mipetraka any anaty ala. Dia ahoana ary natao ireo biby ireo mba ahafahany hiveloma mandritra ny ririnina? Dia tsotra kely ny valiteny mandritra ny vanim-potoana mafana dia manangona sakafo be dia be ireo biby ireo. Dia alohan'ny ilatsahan'ny la neige zany hoe fotoana fohy alohan'ny ririnina dia misakafo be dia be mihoatra ny isan'andro ireo biby ireo. Dia mandritra izay fotoana izay dia mamorona tavy be dia be ny vatany. Dia rehefa milatsaka la neige na rehefa tonga ny ririnina dia lasa ireo biby ireo mandeha matory. Dia mandritra ny vanim-potoana ririnina iny dia ilay tavy ny foroniny ny vatany no hiveloman'ireo biby ireo. Dia rehefa tapitra ny ririnina dia mifono biby ohatrantsika rehefa le mifono avy matory ireny. Dia izay no ahafahan'ny biby any anaty ala any amin'ireny firenena misy la neige ireny mivelona sy misakafo mandritra ny vanim-potoana ririnina na ny vanim-potoana ilatsahan'ny la neige. Dia ny faharoa manarak'izay indray dia resaka mikasika biby anankiray hafa kely tsika. Inona moa mahatonga ny biby hafa kely? Mahay mitsabo teny izy. Zany hoe rehefa marary kibo izy dia fantany hoe inona ny zavatra tokony hoaniko mba ahafahako hiala amin'izay arety kibo izay. Dia inona ozy izy nareo izay biby izay raha fantatra eo rakizy? Iza mahafantatra inona izay biby mahay mitsabo tena izay? Ny ondry.
ny ondry zany rakizy a raha ohatra hoe maharikipy izy a dia fantany hoe ry voankazo ry ny tokony hoaniko a mba hampasitrana na ry bozaka ry a ny tokony hoaniko a dia ho sitrana. Dia izay indray a mikasika an'iny zavatra mahagaga faharoa momba ny biby iny. Fa ny fahatelo indray rakizy a dia ny voay. Ie, ny voay a afaka misafidy izy hoe atao lahy na vavy ny zanany. Dia ahoana ozy nareo ny anaovana an'izany? Hitanareo, ny voay a tsy mba miteraka ohatrantsika olombelona fa ny voay a manatody. Dia ny voay zany a satria izy manatody dia mikotrika eny atodiny. Dia mba ahafahany misafidy hoe ty zanako ty a ty atodiko ty a atao mivadika lahy na ty a atao mivadika vavy. Dia izy no misafidy hoe atao ohatrao ny hafanany ty atody ty rehefa kotrehana, zany hoe izy amin'ilay mikotrika ilay atodiny iny a misafidy hoe zao ny hafanany ty atodiko ty a. Dia rehefa mivoaka avy ao izy a dia lasa voay kely a vavy na voay kely lahy. Dia izay indray rakizy mikasika an'izay zavatra mahagaga anankitelo a momba ny biby izay. Dia mety mieritreritsika hoe ahoana ny ahaizan'ireny biby ireny ireny zavatra be dia be ireny. Dia tsotra kely ny valiteniny satria Andriamanitra no namorona azy ary Andriamanitra mahay zavatra mahagaga no nanome azy an'izay toetra sy fahaizana mahagaga be dia be izay. Dia izay indray fotoanantsika androany rakizy a dia mino fa nahafinaritra antsika nianatra mikasika an'izay zavatra anankitelo izay. Dia amin'ny manaraka indray. Tonga sondray tsika rakizy ao anatin'ny fandaharana samy miaina. Androany indray tsika dia hijery lohahevitra vaovao a. Mety fohifohy izy ity a fa dia akatsika lesona goavana be mihitsy. Resaka momba ny fizarana araka ny hitantsika tao amin'ny tantara izay nonointsika teo a le mofo 5 sy hazan-drano roa. Dia resaka momba ny fizarana zany a no jerevantsika amin'ity androany ity. Anatin'izay fizarana izay a dia tsika rakizy a tokony tia mizara. Tokony tia mizara mihitsy isika satria zanak'Andriamanitra isika natao hizara satria Andriamanitra tia mizara, Jesosy koa tia mizara ka noho izany a zanany isika dia tokony mahay mizara. Ahoana moa izany mizara izany? Rehefa ohatra hoe manana goûté tsika dia tsy hoe andeha hiafintsika fa manana goûté hoe sao dia angatahany ankizy fa tokony mizara isika indrindrindrindra ho an'ireny olona izay mety hoe tsy manana fahasahiranana izy amin'ireny indrindra no tokony hanaovantsika izay fizarana izay. Indrindrindra konkoa ohatra hoe ny amin'ny intéressé any am-piangonana ireny konkoa indrindrindrindra ireny konkoa tokony ataovantsika izany fizarana izany. Ohatra hoe misy akanjo tsy atononantsika tsony dia angoniny ireny izay mbola tsaratsara izay mbola tsaratsara dia angonintsika ireny dia ametintsika an'ilay any amin'ny intéressé na any amin'ny namantsika izay mety mila an'izany. Kilalao ihany koa dia tena ilainy satria mety misy ankizy tsy manana kilalao any amin'ny toeran-kafany dia itsika manome fifaliana azy ireo amin'ny alalan'ny fanomezana izany kilalao izay tsy ampiasaintsika tsony izany. Tena mahatsapa fifaliantsika ao anatin'izany fizarana izany andramony tena hita mihitsy hoe tena faly be tsika rehefa manandrana hoe mizara. Dia izay indray zany rakizy ny lohahevitra tsika tamin'ity fandaharana samy miaina ity. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, say amen. Amen. If you're happy and you know it, say amen. Amen. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, say amen. Amen. If you're happy and you know it, do all three. Amen. If you're happy and you know it, do all three. Amen. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. Amen. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands.
If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, say amen, amen. If you're happy and you know it, say amen, amen. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, say amen, amen. If you're happy and you know it, do all three. Amen. If you're happy and you know it, do all three. Amen. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. Amen. Tapitra treo indray araka izy ny fotoanantsika. Nafinaritra ve? Nandray lesona tsara? Nafinaritra koa ilay hira? Aza tiana reny a. Tondra fifaliana ho antsika mandrakariva. Andeha hisaraka eto indray ary sika. Anao babay? Akopakopaka ary ny tanana. Baibay daholo eo. Amin'ny manaraka indray. Lasa zany a. Dao ary velomo.
Smerit în fața ta, Iisuse, vin să-mi dai în dar azi pace pe deplin. Cuvinte n-am să-ți mulțumesc, să-ți spun că te iubesc. Pe tine, Doamne, eu te prețuiesc. Iubirea ta e mult prea mare, îmi dai pace, alinare. Doar pe tine, Tată, vreau să te slăvesc. Tu mă treci prin ape tulburi, tu mă porți pe aripi de vulturi. Lângă tine, Doamne, azi vreau să trăiesc. Spre cer privirea mie îndreptată, Tu, soare, îmi aduci speranță în dar. Miresme adunate în flori ce cântă în culori. Cu tine, Doamne, sunt miruitor. Iubirea ta e mult prea mare, îmi dai pace, alinare. Doar pe tine, Tată, vreau să te slăvesc. Tu mă treci prin ape tulburi, tu mă porți pe aripi de vulturi. Lângă tine, Doamne, azi vreau să trăiesc. Cântă, cântă inima, Cântă stelele așa, cântă, cântă inima. și spune cum e dragostea. Iubirea ta e mult prea mare, îmi dai pace, alinare. Doar pe tine, Tată, vreau să te slăvesc. Tu mă treci prin ape tulburi, tu mă porți pe aripi de vulturi. Lângă tine, Doamne, azi vreau să trăiesc. Cântă, cântă inima, cântă stelele așa, cântă
masina ho fifaliana sy tombosoatrany a ny miaona aminao indray manaraka an'ity fandaharana ity zay noko fa tena nahaliana ary nanitikitika ny fitiavanao ikaroka indray ny amamin'ny ten'Andriamanitra tao anatin'ireo herinandro vitsivitsy zay efa niarahantsika. Raha isika ho tombontsoa manokana ireny fandraisana ny pastoran'ny Paratina Fanera izay mitondra ny famelavelarana ary vonina hatrany hizaran'ny mamy ny mahasoa ny mahavonjy indrindrindrindra ihany koa amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Miarabanao tonga soa pasteur. Miarabanao namana Dino ary amin'ny fifaliana indray no iarabananao ahafahantsika manohy ny fandinena ten'Andriamanitra mifototra amin'ilay loha hevitra fanamarinana ny finoana Kristy fahamarinantsika. Fanontaniana avy hatrany ary no andraisana anao pasteur. Inona moa no mahatonga antsika miverina any amin'ny fitoerana masina manoloana an'izay loha hevitra hoe Kristy fahamarinantsika izay a? Inona no tsara ho fantatry ny mpanaraka ny fandaharantsika ny fandraisan'ireo zavatra anankiroa? Enazy ndaontsika hanokana fotoana ahafahantsika tena mametraka sy manazava tsara zany ny mahazava-dehibe an'ity loha hevitra zay tiany atsika ity. Kristy fahamarinantsika zay le izy fa mifototra amin'ny fanamarinana amin'ny finoana. Izay loha hevitra izay fanamarinana amin'ny finoana. Ary eto zany dia tsara mihitsy zany ny somary anamafisatsika ny hoe inona no tena mahazava-dehibe ary antony mahatonga atsika andinika an'ity loha hevitra fanamarinana amin'ny finoana ity. Dia avy eo ho azavaintsika ny antony mahatonga atsika andinika ny fanompoam-pihavaana amin'ny fitoerana masina ao anatin'izay loha hevitra izay misy tokosaniny izay ovakitsika izay fanamafisana satria mety indraindray adino ary very ao an-tsaina hoe inona moa no tena mahazava-dehibe an'ity loha hevitra ity dia le hoe fanamarinana amin'ny finoana izany. Raha mamaky fotsiny tsika eo amin'ny Korintana voalohany toko 4:7 dia efa milaza sady ny ten'Andriamanitra mahakasika an'le hoe olona manahoana moa no andovany fanjakan'Andriamanitra. Korintana voalohany toko 9 ka ny 9:7. Korintana voalohany toko 9 ny 9:7. Moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba andovany fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpamompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akeriny dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Eto zany ny ten'Andriamanitra dia efa milaza sy manamafisady hoe ny olona tsy marina tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Dikan'izay ny olona izay andova ny fanjakan'Andriamanitra zany dia olona marina. Ary amin'ny fiteny mahazatra moa namana dinao dia hoe ary normal be zany. Satria ny olona izay hiditra any an-danitra hiara-mitoetra sy hiara-miaina amin'Andriamanitra mandritra mandrakizay dia mazava ho azy olona marina. Olona marina. Dia misy ny toko sy andinina anankiray ihany koa manamafy an'izay Jona voalohany toko 2:7-20. Jona voalohany toko 2 ka ny 7:20. Zao no vaky ny teny. Jona voalohany toko 2 ny 7:20. Ary raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa zay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Raha fantatrareo fa marina izy Jesosy io, marina Jesosy. Raha fantatrareo fa marina Jesosy ozy izy dia zay rehetra manao marina no zanany naterany. Marina Jesosy, marina Andriamanitra dia zay rehetra manao marina no zanak'Andriamanitra. Ary ny zanak'Andriamanitra no andovany fanjakan'ny lanitra dia marina. Marina manao ny marina ary olona marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona mipetraka amin'izay zany namanadinao dia hoe raha zay zany ny mahazava-dehibe an'ity le hoe fanamarinana ity. Tena tsy azo elana mihitsy zany io. Zay zany izy tena tsy azo elana io. Ianao raha tia andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra mila marina ianao. Dia eo nefa ny mipetraka zany le olana hoe ahoana ny ahatonga
ho marina. Nefa izaho voalaza ny ten'Andriamanitra fa mpanota. Samy efa nanota izy rehetra ozy izy ny baiboly. Samy efa nanota izy rehetra. De ahoana ny atonga aho ho marina? Anana an'izay fahamarinana izay. Ahoana ny atonga anana izay fahamarinana izay? Zay zany mahatonga antsika hianatra sy handalina an'ity lohahevitra hoe fanamarinana amin'ny finoana. Kristy fahamarinana antsika. De somary miditra ketsika. Ndao tsika aka ohatra ao amin'ny baiboly hoe efa nisy ve olona ary voalaza amin'ny baiboly fa marina ary nanana an'izay fahamarinana izay teto ambony tany. Mbola eto ambony tany tsika zao fa tsy any an-danitra. Efa nisy ve olona zay tena voalaza mihitsy ao amin'ny baiboly fa efa nanana an'izay fahamarinana izay ary voalaza fa tena olona marina izy teto ambony tany. Antoka ao atsika mantsy zany zay. Na anao sy ho atsika rehetra zay manaraka koa, antoka ao atsika zany zay hoe aike zany efa nisy olona teto ambony tany zay voalaza sy nolazain'Andriamanitra mihitsy hoe olona marina io. Dikan'izay azoko atao ihany koa zany ary azonao atao ihany koa zany ny ho tonga marina tahaka an'ireo olona reo. Sady zay ndao tsika ara-maky ten'Andriamanitra e. Matio 7:20 ny andeny 5:30. Zay no vakina de mifandray amin'io satria olona ray ihany no resan'ny reo toko sy andininy reo Hebreo 2:12-4. Matio 7:20 ka ny andininy 5:30. Matio 7:20 andininy 5:30. Mba hanody anareo ny raha marina rehetra zay nalatsaka tambonin'ny tany hatramin'ny rany Abela marina ka hatramin'ny rany Zakaria zanaky Barakia zay novonoanareo teo anelan'elan'ny tempoly sy ny altara. Maresaka momba ny Abela zany izy eto. De voalaza eto aloha hoe hatramin'ny rany Abela marina hatramin'ny rany Zakaria. Hatramin'ny rany Zakaria. Tserevatsika koa Zakaria rehefa avy eo. Fa Abela aloha no voalaza eto de manamafy an'io Hebreo 1:20 andininy 4. Hebreo 1:20 ny andininy 4. Zao ny vaky ny teny. Hebreo 1:20 ka ny andininy 4. Finoana no nanateran'ny Abela amin'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny any Kaina. Ka izany no nanambarana azy fa marina. Satria Andriamanitra no nanambarany amin'ny fanatitra nataony ary amin'izany na de maty aza izy dia mbola miteny ihany. Zay. I Abela, zero tsara, i Abela zanaka Damaseva. Voalohany izy Kaina sy Abela zany reo zanaka Damaseva voalohany. De baiboly zany de efa milaza sahady fa i Abela vo nanomboka kely zao tontolo zao tamin'izany i Abela de voalaza fa marina teo anatrehan'Andriamanitra. Zay amaky aka ohatra anankiray indray tsika ary ao amin'ny Genesis 7 ny andininy 1. Genesis 7 ka ny andininy 1. Zao mivaky ny teny. Genesis 7 ny andininy 1. Ary hoy Jehova tamin'ny Noa, midiro anatin'ny sambo fiara ianao mba amin'ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao izao. Tena mazava be le ten'Andriamanitra. Olona teto ambony tany daholo zany miaina teto ambony tany tahaka atsika. De milaza mihitsy ny baiboly hoe Andriamanitra mihitsy no teny ianao izy no hitako fa marina eo anatrehako amin'ny olona rehetra amin'izao olona miarabelona aminao izao. Ianao no hitako fa marina. Ao amin'ny 2:5 de mbola manamafy an'izay ihany koa Andriamanitra. Genesis 2:5 ka ny andininy 5. Ary izao no tantarany Noa. Noa de lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niarabelona taminy. Eny niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Noa ozy izy de lehilahy marina sady zero tsara tsy nisy tsiny. Kanefa ohatran'ny hoe mpanotany ny olona rehetra sady zay. Fa Noa dia tsisy tsiny marina teo anatrehan'Andriamanitra. Misy mahafinaritra be le tapany farany eo tsy ambara telo.
de ny hoe niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy. Aika zany a ny fiarahanao mandeha amin'Andriamanitra dia iainanao lay fahamarinana zay nomen'Andriamanitra anao. Misy ohatra hafa ihany koa zany voalaza ny ten'Andriamanitra amaky anankiroa farantsika de ajantsika zay ohatra zay ao amin'ny Romanina toko faefatra ny andininy fahatelo. Romanina toko faefatra ka ny andininy fahatelo. Zao ny vaky ny teny. Romanina toko faefatra ka ny andininy fahatelo. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka de nisaina ho fahamarinany izany. Abrahama indray voalaza eto, nino an'Andriamanitra Abrahama? Zao tsara, nino an'Andriamanitra Abrahama? De ahoana izy? Nisaina ho fahamarinany izany. Toko sy andininy faraparany ary. Lioka toko voalohany ny andininy fahaenina. Lioka toko voalohany ka ny andininy fahaenina. Manaraka tsara tsika, Lioka toko voalohany ny andininy fahaenina. Ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy lanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny Tompo. Zakaria sy Elisabeta. Io le niaraka tamin'ny Abel tany amin'ny Matthieu toko 7:20 hoe ranony olona marina hatramin'ny rany Abela hatramin'ny rany Zakaria. Io Zakaria tio. Io izy ny ten'Andriamanitra hoe samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady. Eo tsara fa Zakaria mpisaona fa navadiny azy Elisabeta de voalaza koa fa marina teo anatrehan'Andriamanitra. De ahoana ny zavatra fisehoan'le hoe marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena de tondray miverina le voalaza tany amin'ny Noa tsy nanatsiny tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipitsiny. Eo zany mipetraka le olana aika zany le hoe marina dia tsy manatsiny eo anatrehany didy sy ny fitsipika. De tsika io nefa rehefa mijoro eo anatrehany didy sy ny lalàna tonga de meloka avy hatrany. Satria meloko tsika eo anatrehany didy sy ny lalàna. Fa i Zakaria sy Elisabeta hoe de voalaza fa tsisy tsiny izy, tsy nanatsiny izy araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny Tompo. Ndao atsika hiditra amin'izay ary. Reo zany zao ohatra voalaza amin'ny Baiboly, olona tahaka atsika tompoko zay voalaza fa marina teo anatrehan'Andriamanitra. Ary mpanota koa izy satria nanomboka hatramin'ny Adama rehefa tafiditra amin'ny fahotana de nitarany Adama rehetra de mpanota avokoa. Satria anisan'izany ireo olona zay voalaza teo reo. Kanefa tao anatin'izay dia voalaza fa marina teo anatrehan'Andriamanitra izy. Eo zany miditra le hoe fanamarina. Tsy noho ny amin'ny tena nahatonga azy ho marina fa nohamarinina izy. Nohamarinan'Andriamanitra izy. Zay zany no mahatonga antsika hianatra n'ity lohahevitra ny amin'ny hoe fanamarinana amin'ny finoana kely. Dika zay raha fitinana kely zany zay fanazavana zay de zao hoe azotsika atao tsara tompoko, azotsika zay mpanota atao tsara ny ho tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra. Zay azotsika atao tsara ny tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana ary? Ndao ary tsika maky ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko 7 no ovakitsika. Romanina toko 7 de ny andininy fa 1:20 ka hatramin'ny 4:20. Romanina toko 7 ny andininy fa 1:20 hatramin'ny fa 4:20. Romanina toko 7 ny andininy fa 1:20 hatramin'ny fa 4:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny de fa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tsy amin'ny lalàna nefa fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany. De ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana
zay eo amin'ny Kristy Jesosy. mazava be ny ten'Andriamanitra ry havana malala hoe amin'ny fomba ahoana no anamarina an'Andriamanitra atsika. Amin'ny fomba ahoana no zisa amin'ny 2:20 dia efa misy valiteny fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny lalàna fa avy amin'Andriamanitra. Sady zay? Dia 2:20 dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana amin'ny Jesosy Kristy. Ho an'izay rehetra manino azy izy? Mino. Zay hoe Abrahama zany zao no ohatra voalazan'io. Ary Abrahama azy izy nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinany izany. Ho an'izay rehetra mino fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. 2:20 hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fanamarinana antsika raha fitiana zany zay tsy avy amintsika, tsy avy amin'ny lalàna, avy amin'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Zay dia ilay fanamarinana maimaim-poana tompoko, maimaim-poana noho ny fahasoavana. Zay moa natao hoe fahasoavana. Sady zay Efesana 2:9 milaza an'izay efa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo zany, tsy avy aminareo fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa. Zay le hoe tsy avy amin'ny lalàna, tsy avy amin'ny asa, andao izy eriary. Fanamarinana maimaim-poana amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Eo amin'izay zany namanadinao no somary sarotsarotra amin'izay zany ny dingana satria eo amin'izay zany le matetika tsy azo. Dia ahoana raha zany le hoe fanamarinana amin'ny finoana, hoe amarinina amin'ny finoana maimaim-poana, ahoana? Rehefa mino hoe zany dia efa ampy. Satria milaza izy hoe ho an'izay rehetra mino izy izy an' Jesosy. An' Jesosy. Rehefa mino an' Jesosy ve dia efa ampy zany dia tonga marina ve zany rehefa mino an' Jesosy. Dia izay mahatonga antsika mandinika ny amin'ny fitoerana masina. Azonao zay zany le antony izay mahatonga antsika mandinika ny amin'ny fitoerana masina satria ny fanompoam-pihavahana izay natao tao amin'ny tabernakely teto an-tany dia fanompoam-pihavahana ny amin'ny fanamarinana izay ataon'Andriamanitra ho an'ny olona. Amin'ny finoana. Dia eo mantsy zany no azo hidirantsika amin'izay le hoe ahoana le hoe amin'ny finoana le izy, ahoana ny anehoana an'izay. Satria indraindray ohatran'ny tsy mazava tsara le ohatran'ny sarotra azo zany. Le fanamarinana amin'ny finoana no hanamarinana antsika amin'ny finoana. Ahoana raha le hoe amin'ny finoana? Tsy azo tsara le izy. Dia io zany tena manazava azy matsara sy bebe kokoa mahakasika an'le fanamarinana amin'ny finoana. Miazakazaka ny fotoanantsika raha ny tondron'ny famantaranandro dia efa madiva hifarana izany. Andao ary fitiana kely indrindrandrindra ilay voambolana hoe maimaim-poana izay mety hiteraka fitaka, hiteraka zavatra manjavozavo ao an-tsain'ny mpanaraka ny fandarantsika. Ny zavatra maimaim-poana indraindray toa ohatrany tsy misy tombam-bidiny, toa heverin'ny olona fa tsy araka ny tsy tsara, tsy mahasoa. Kanefa dia ny ankinanaina mihitsy ato no ambaran'Andriamanitra fa omena antsika maimaim-poana pastor. Io mantsy zany le tsara mazava mihitsy sy fantatra tsara hoe inona zany no anjarantsika ao anatin'izay fanamarinana izay. Inona le anjarantsika? Le izy tsinona maimaim-poana? Le izy omena maimaim-poana, hamarin'Andriamanitra maimaim-poana. Ka dika ve zany hoe satria omena maimaim-poana tika dia dia misaotra an'Andriamanitra aloko dia nanamarina maimaim-poana izy. Za mino an' Jesosy mino an' Jesosy dia hamarinina zany maimaim-poana. Eo mantsy le hoe mila mazava tsara hoe inona dika le hoe
amin'ny finoana no anamarinana antsika amin'izay fotoana izay. De misy anyty teny ity zay ovakitsika ary ao amin'ny Romana ihany toko fahenina, Romana toko fahenina ny andininy voalohany sy ny faharoa. Romanina toko fahenina ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Zao ny vakany teny. Romanina toko fahenina ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombonin'ny fahasoavana? Sanatria izany ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no hovelona amin'ny ihany? Misy zao dia efa mazava sy mamaly sady an'le fanontaniana teo le hoe mahay miampona fahasoavana. Le fanamarinana io de hozy izy mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana. Inona le fahasoavana? Fanamarina. Zay hamarinana mahay miampona noho ny fahasoavana. Hitoetra amin'ny ota ve tsika hitombon'le fahasoavana ka satria no hamarinina Andriamanitra mahay miampontsika de mbola hitoetra amin'ny ota ve tsika hozy izy. Valiteny sanatria izany. Zay ao amin'ny andininy 5:10. Mbola misy tahaka an'izay ihany koa manamafy an'izay voalaza zay. Romanina toko fahenina ihany andininy 5:10. Andininy 5:10. Zao ny vakiny teny. Ahoana ary hanota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Sanatria izany. Zay. Hanota va isika satria tsy ambany lalàna, tsy noho ny asa, tsy amarinina amin'ny asa fa amarinina fahasoavana de mbola hanota va isika hozy izy? Mivalina sanatria izany. Io zany namanadinao de efa tsara ho fantatsika mihitsy tompoko fa ny fanamarinana antsika dia voalohany fanesorana ny fahotana. Zay ny iliziny. Ny fanamarinana zay ataon'Andriamanitra antsika dia fanesorana ny fahotana. De rehefa natao afaka tamin'ny fahotana ianao no hamarinina ianao nesorina le fahotanao de zay mahatonga an'le fantaniana hoe mbola hanota indray ve ianao? Mbola hitoetra amin'ny ota indray ve ianao? Hitombon'ilay fahasoavana sanatria izany. Dikan'izay efa mazava tsara zany le izy hoe aika zany le hoe hamarinana finoana tsy mijanona fotsiny hoe mino an Jesosy aho. Za mino e. Za mino an Jesosy aho. Tsy mijanona amin'izay kely izy. Fa tena fiovam-piainana mihitsy zany le fanamarinana. Mitarika fiovam-piainana eo amin'le olona zay no hamarinan'Andriamanitra. Misy karazana fahotana zay nitanisana tamin'le toko sy andininy vakitsika voalohany hoe ny fitsangajangana, ny fimamona sy ny sisa zay maneho an'izay mihitsy hoe ny olona anankiray izay no hamarinina ve mbola ilomano ao anatin'izany fomba fiainana mampidi-doza zany ihany de mazava le fanamarinana sanatria izany. Zany hoe manafaka antsika zany ty fanamarinana ity amin'ny ota sy amin'ny fandikan-dalàna de mitondra antsika amina fiainam-baovao. Zay indrindra de izay mahatonga antsika hoe ny fomba tsara indrindra hanazavana an'izay ataontsika hoe izay dingana izay dia ny fanompom-pivavahana atao amin'ny fitoerana masina. Zay ny fomba tsara indrindra. Eny ary voavaly ilay fantanintsika teny am-boalohany ny antony mahatonga antsika hianatra indray ny fitoerana masina rehefa miresaka ny hoe Kristy fahamarinantsika. Zay no fanambo'ny fandarana androany. Ndao ary apetraka ambavaka indray pasteur. Miaraka ivavatsika. Raina izay ny an-danitro misaotra satria tena mamindra fo ianao. Nanam-pirofo ny teninao fa nisy olona izay mpanota tahaka anay teto amin'ity tany ity kanefa no hamarinao ary voalaza fa marina teo anatrehanao tsisy tsiny. Toky lehibe ho anay zany Andriamanitra fa azonay atao hainko ankehitriny ny ho tonga marina eo anatrehanao ary manao fomba rehetra ianao mba hatanteraka izany fanamarinana anay izany. Atao fitsapanay zany ary moaka mba ho tanteraka amin'ny fiainanay anay izany. Da iny tokantrano tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
eny ary ava-malala ifarana ty androandroany ity hiditra ao anatin'ny herinandro vaovao indray isika rehetra. Inona no zavatra mety iseho tsisy mahalala isika? Inona no zavatra mety ikasika ny fiainantsika tsisy mahafantatra ihany koa isika zavatra saripatarina izany tsy takatry ny saintsika olombelona voafetra. Koa raha handeha amin'izany herinandro izany isika dia tiako ny mitondra eo amintsika fampaherezana fohy avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay alaina avy eo amin'ny hafatry ny apôstôly Paoly ho an'ireo mpino tany Filipy izay ampitaina amintsika ankehitriny. Ao amin'ny Filipianina 4:4-5 no iarahantsika maka fampaherezana amin'izao faran'ny andro izao. Dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany amin'ny dika teny ombonana eto Madagasikara. Rehefa malala sarotra ny mety hamantatra ny ho avy kanefa raiso izao afatra izao. Aza manahy na inona na inona. Aza manahy na inona na inona ny apôstôly Paoly amiko sy aminao. Ny antony dia tsotra ihany no antony ambarana izany. Hoy izy fa 7 lay Andriamanitra avy amin'ny fiadanana izay mahalala mihoatra noho izay fieritreretan'olombelona no hiaro ny fonao, ny sainao ary ny hevitrao rehetra satria tafaray amin'ny Kristy ianao, hoy izy. Koa noho izany dia hevery fa raha makivaky ny eny manenao dia ilay Andriamanitra ny fiadanana no miaradia aminao. Ny zavatra ampirisiany aminao fotsiny dia ilay voalazany eo amin'ny 5 tapany manaraka manao hoe fa ambara ao amin'Andriamanitra isak'izay mivavaka ny zavatra ilainao ary angatao aminy amin'ny fofeny fankasitrahana izany. Rehefa malala enemana avao no atrehanao, tsarovy fa miara-dalana aminao Andriamanitra. Aza manahy na inona na inona, ambara ao aminy ny zavatra rehetra ilainao satria hiafaray amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ianao. Ny tompony hitahanao, hitahiry anao mandrakariva amin'izany fanantenana izany. Andeha hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra noho ny amin'ny teninao. Miantso anay, tsy anahy raha makivaky ny enemana vaovao satria efa tafaray aminao izay amin'ny alalan'i Kristy. Misaotra koa satria efa mampananteny ianao fa hiaro sy hiambina anay. Koa ny fiadanana ny ho amin'ny tokantranonay. Ny fahasoavana izay efa natolotrao, ireny no anarona ny fosy fisainanay ka tsy atahotra na inona na inona izay. Hiaraka aminao izay Tompo ary arovinao tanteraka ny mombanay manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.